Saripady asan'ny mpitsara ho ny filoham-pirenena nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny mpikambana teo aloha sy ny mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara. Izany tontolon'ny asana fitsarana sy ny fandrindrana izany no tena andraikitra goavana miandry ireto amperinasa ireto raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena. Nototsaina androany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny fifamindram-pahefana teo amin'ny mpikambana teo aloha sy ny mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara. Ny filoham-pirenena raha teo izay sady filohan'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara araka ny voalaza ao amin'ny andininy fa 7 ao amin'ny lalam-panorenana no nanatanteraka izany. Raha ny lalàna trany ny fandrindrana sy ny fitandrovana ny asan'ny mpitsara no tena androm-pisian'ny CSM. Roapolo ireo mpikambana ao aminy araka izay didin'ny lalàna raha ahitana solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy avy amin'ny mpampianatra pikaroka ankoatra ireo miasa eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana. Maro ny asa miandro ireto mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM ireto ho ny filoha Erajonaromampianina. Fa izao ny adininy ny filohan'ny repoblika eo amin'izay ndraiky na dia tsy ao anatin'ny fitsarana mivantana misy mpitsara dia mpitsarako ny filohan'ny repoblika. Eo ny asa rehetra izay teo ny filohan'ny repoblika tompoko dia asa mpitsarana daholo ny ataony. Rehefa tonga ny fanamboarana ny lalàna dia misy ny foto-kevitra avatsy amin'ny akavisa, avatsy amin'ny akavana, avatsy amin'ny ampovoany tsy maintsy maneho ny heviny ny filohan'ny repoblika. Rehefa misy ny adi-tany ohatra atao samy marina daholo na ny didina avoaka ny fitsarana na izay hevitra atolotry ny vahoaka mila manome heviny ny filohan'ny repoblika. Tsy mitsabaka amin'ny raha-pitsarana izy fa tsy maintsy mamany ilay olona manontany azy hoe zao zany ny momba ny zavatra io. Rehefa misy lalàna maro samihafa miseho miakatra ho ny vidim-bary dia tsy maintsy miteny ny filohan'ny repoblika hitsarana izany hoe fa maninona miakatra ny vidim-bary. Dia anjara no miteny hoe ndany ireo ministry ny commerce sy ny industria ampidino ny olonareo miaro-melanareo mandeha mijery mitsirika amin'izany. Fa rehefa hita hoe tsy misy vokatra nisy no ny antony maro samihafa dia manapa-kevitra ny filoham-pirenena hoe ampiaro iray ny tetika ara-ekonomika mivady atao vita mitombaka eny an-tsena dia amin'izay fotoan'izay miverina mazy na miverina ihany ny vidan-javatra. Ny fitsarana raha teo izay tokony ho fieferan'ny madinika ho ny filoha ka tokony anjakan'ny mangarahara. Mariky ny fisian'ny tany-tandalàna eto Madagasikara ihany koa ny fijoroan'ny CSM ho iatrany ny filoha. Tsy mijabaka amin'ny asan'ny CSM ny filoham-pirenena raha nambarany hatrany na dia filohan'ity rafitra ity aza fa mamela malalaka ireo mpikambana amin'ny asa izay ataony.